Rampitso aorian'ny fampalalam-baovao moa dia hoarantsika eto ao anatin'ny fandarana mahenika ny fandedidina manokana izay nentin'ny mpanao gazetintsika teto amin'ny MATV mahakasika indrindra izay resaka rongony izay ankoatran'ireo lohahevitra misongadina dia ao anatin'izany ihany koa ny kidnapping. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia ho fanomezana fahafampo sy fanomezana fampiofanana mahomby sy fanajana ny fitsipika dia hitondra fanavaozana eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny sekoly UFPA ASM etsy Ambatomitsangana amin'ity taom-pampianarana 2024 ity. Maro aretina miteraka tsakatsakana amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny fampianarana hoy Andriamatoa Ramanambitana Richard taleny UFPA ASM etsy Ambatomitsangana. Izany tany sainy ny fitrandrana ny internet amin'ny tsy tokony ho izy, ny tsy fisian'ny fanakalozany ray aman-dreny sy ny zanaka vokatry ny tsy fisian'ny fampiresahana ary ny fipoiran'ny endrika fialam-boly vaovao izay mitarika anankizy amin'ny zavatra mamofady. Iza mampiavaka ny UFPA ASM tokoa ny fanomezana fampiofanana mahomby sy ny fanajana ny fitsipika ka amin'ity taom-pianarana 2024 ity dia mieritreritra nitondra fanavaozana eo amin'ny sehatra ny fampianarana ny sekoly. Ny lycée teknika dia anana ny fanavaozana manokana anazy zany amin'izao fatelopolo taona nijoroany vondrom-panabeazana ASM izao dia ny fisian'ny laboratoire de langue. Io zany dia anampiana ny tanora anamafisana ny ataontsika hoe le capacité linguistique ny ireo mpianatra ireo. Misy ihany koa ny espace informatique izay ho zaraina maimaimpona ho an'ny ireo mpianatra mianatra atao amin'ny lycée technique ireo zany dia any amin'ny classe de seconde zany omena fahalalana manokana mikasika ny bureautique, ny seconde G2, ny première G2 kosa dia omena fahalalana manokana mikasika ny atao hoe comptabilité informatisée ma technicien na fitantanana an'izy ireo zany ary ny terminal dia hiditra ao anatin'le programmation mikasika n'izay logiciel ny gestion izay. Antoka ny fahombiazana amin'ny UFPA ASM ny fampiarana ny fampianarana ara-pédagogique manakaiky ny 100 foana tokoa ny tampahafahana fanadinam-panjakana ao aminy. Antony zay dia fampiarana ny ataontsika hoe ny discipline matropaika ao anatin'ny fitaizana ny tanora malagasy dia mametraka an'izay karazana discipline zay kanefa tsy voafehan'izay discipline zay fotsiny fa famantarana ny ataontsika hoe ny tontolo manodidina ny tanora ka rehefa hain'ny mpanabe izay fahafantarana ny tontolo manodidina ny tanora izay ampivadina amin'ny discipline na ny fifehezana ao an-tsekoly miaraka amin'ny fahalalana omenan'izy ireo dia izay no azahoana an'le vokatra tsara manakaiky ny zato isanjato izay. Ahitana lycée technique de gestion, ny centre de formation professionnelle ary ny institut supérieur de gestion izay manome fampiofanana ao anatin'ny fotoana fohy na lava ny UFPA ASM. Miafara amin'ny fanolorana ny mari-pahaizana diplôme de technicien supérieur na DTS ny fampiofanana omeny. Rantsana iray ao anatin'ny vondrom-panabeazana ASM izy. Vondrom-panabeazana ASM izay ankalaza 70 taona nisiny.